Eo amin'ny tontolo ny fandriam-pahalemana tafiditra indrindra amin'ny fiadiana amin'ny asan'ny jiolahin-tsambo dia nisy ny fampiharana izay notanterahana tany Antsiranana ny volana Jona lasa teo. Ny akon'izay indrindra raha moa no ndeha ampahafantarantsika eto anatin'ny tsy fanadihadiana iray manaraka ity. Fahombiazan'ny atrik'ady iombonana izay nataon'ny OLEP sy ny sampandraharaha misahana ny ady jiolahin-tsambo ny volana Jona lasa teo tany Antsiranana. Famaritana niaraka amin'ny paikady iraisana iadiana amin'ny olana roa dia ny ady amin'ny jiolahin-tsambo sy ny ady amin'ny fahaverezan'ny solika an-dranomasina natao teto. Tamin'ity fihaonana teto Antsiranana ity dia samy natsapa na ny OLEP na ny sampandraharaha misahana amin'ny ady amin'ny jiolahin-tsambo fa ilaina ny fanambarana hery ahafahana miady amin'ireo tranga roa ireo. Taorian'ny atrik'asa tao amin'ny hôtel de la poste dia nisy ny fampiharana teny an-dranomasina izay notanterahana, nisy ny sarinady izay nitoto-saina. Ny voalohany dia fisamborana jiolahin-tsambo izay taorian'ny fahatratraran'izy ireo volabe mitetina hatrany amin'ny 5 tapitrisa dolara noho ny ankingan'ny tafika an-dranomasina ny lavolefina ireo jiolahin-tsambo ary voasambotra. Sarinady faharoa dia fanadiovana ny ranomasina satria nisy solika hatrany amin'ny 10 metatra toratelo ny anaka teo amin'ny ranomasina Antsiranana. Araka ny tatitra dia asan'ny jiolahy 10 no nitranga tamin'ny sisin-tanin'i Madagasikara teo anelanelan'ny taona 1,770 hatramin'ny taona 2,140. Raha tsy hivina ny taona 1,140 dia nisy ny jiolahin-tsambo somalianina 4,20 izay sarin'ny tafika an-dranomasina.